sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fania. Arahaba rireny masina niteraka ilay mpanjaka ampifehy tany aman-danitra mandrakizay. Asesika faliagna ndraiky aravoagna magnano tsara magnatriky firarean-tsoa amin'izao fetiny asaramagnitra. Ny fankalazagna ny Masina Maria renin'Andriamanitra izao. Masina Maria renin'Andriamanitra sy mpanjaka ny fiadanana. Iny anty voalohan'ny volana Janoary 2024 faly mirary soa tsika jiaby tratran'izao taom-baovao izao ary engany hitondra fahasoavagna sy fanambinagna ary fahombiazagna amin'ny fiainagnantsika tsiraikiraiky santokan-tragno agny. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra lay tsy lany ary tsy ho lany mandrakizay eny irotsika sy hanampy antsika hitondra ny fiainagnantsika isan'andro mandritra ny andro rehetra iainantsika. Agnatin'izegny tsy mitsahatra misaotra antsika jiaby tamin'ny taogno ny arahagna, taogno ny fampitandrignesagna, taogno ny fampizaragna tamin'igny 2024 igny. Atsika indrindrandrindra magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity, magnaraka satria onjam-peo mampiray sy mampitambatra atsika ologno raiky amin'izao fotoagnany synody izao. Ary mampitodiky atsika akaikikaiky koa ny amin'ny kongresy eucharistika izany CAN 2024. Ka manasanao ary itandregny ihaino ampitiavagna ny toroteny ndraiky fampianaragna hoetiny ry aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque magnoloagna ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika iniany ity. Izay ny toroteny ndraiky fampianaragna izay de ndeha hoainao tsika ampitiavagna ampinona ary amin'ny fanantenana fa indrindra agnatin'ny araviravoagna entiny izao fetiny taom-baovao izao sy fangalazagna ny fetiny Masina Maria renitsika ari renin'Andriamanitra ihany koa. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky famisana. Tamin'ny zanandro zany, niteny tamin'ny Moïse ny tompo nanao hoe, nitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe, isodriano ny zanak'Israely ianareo, dia anao aminy hoe, itayanao sy iaranao aneny tompo, ampamirapiratra
nitavany aminao sy amindrofo aminao anie ny tompo. Anandatra nitavany aminao sy anome fiadaninanao anie ny tompo. Dia izany no ametrahany anarako amin'ny zanak'Israely ary izao itahy azy. Izany ary ny tenen'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Katoni mamila tewa michika ntavani Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Pata tinyuluna erantari erina Kahandera liro fire nendeja ni bunzinao Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Ipawokere yetenganye idera nemanito Ipawokere yetenganye idera nenarana Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Otipalisi amsamfirebe Isatukuni Maya nodem tsara zireptire Yaratarini Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Maya nodem tsara mawoka harakani ichini Simanza kamero fire nendege Isatukuni Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Iwawokare yetenganye idera nemanito Iwawokare yetenganye idera nenarana Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Amintani kulenda timisiza timamukata Andemanitra makwandemanitsi kya mtsimbila Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Ingandeka itimina tiketa Nandemanitra Kaumasuna yerambazata Ninenarani Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Uminaitane wandainale Kansanani Senumene na swabani atikano Niftyabani Enge na mitombo Ifire nendeja Na mitombo Ifire nendeja Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina havana, rehefa feno ny andro dia nirahin'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy sy nateraka teo ambonin'ny lalàna mba anafaka izay teo ambanin'ny lalàna sy andraisantsika ny fananganan-janaka. Ary noho ny mahazanaka anareo dia nirahin'Andriamanitra ho ao anatin'ny fonareo ny fanahin'ny zanany.
ka miantso hoe Aba, Ray. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova koa, noho ny nataon'Andriamanitra. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova koa, noho ny nataon'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masina nisoratin'ny Masindaluka, voninahitra ne ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany dia nandeha aingana nankany Betlehema ny mpiandrondry, ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely mandra fihinanam-belogno. Ary rehefa nahita izy ireo dia nampiely ny teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary zay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin'izay nolazainy mpiandrondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany ka nieritreritra azy tao ampony. Ary nodiny mpiandrondry nidera sy nankalazan'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy. Ary rehefa afaka ny avelonandro dia ofragna ny zaza, dia natao hoe Jesoa no anarany, araka ilay nataon'ny anjely fony mbola notorotoronina tao an-kibo izy. Alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristi. Ry kristianina ava malala, amin'izao andro voalohany amin'ny taona vaovao 2024 izao dia mifampiarahaba
mifaraisoa isika no sady mitalao ny sodran'Andriamanitra sy ny fahasoavany anenika ny fiainantsika manontolo ka ankafaliana ankaravoana tokoa ary na dia efa natao amin'ny toerana maro samihafa izay fifampiarabana sy fifanolorana firarisoa izay fa toy ny fary lavavany moa ny fiarabana sy ny firarisoa ary ny fisaorana ka dia averimberina satria fahasoavana no irisika ary ny sodrano ka izay indrindra ry kristiana ava malala amin'ny toerana maro samihafa afaka mandray an'izao fampianarana sy toriteny ary fantaliana na ny soratra masina izao ka na dia eo ary ny zava-manahirana izay etrena tokoa amin'izao dia engany samy ho afaka amakivaky an'ity taona vaovao ity isika noho ny fitahiana izy tompo fa indrindra moa isika eto amin'ny dioseze dia manana akony manokana ao antsika ity taona 2024 ity satria akoatry ny anatanterahasika ny sinoda fizanonana fahatelo dia fantatra sika ary zay ny tiako asongadina bebe kokoa fa taona ny kongresy eukaristika nasional ity taona 2024 ity kenina 2024 moa no fentsosika azy ary azosika ansaina ary tena mifanaraka amin'ny fanirina sy ny sodrano ary ny fitalahona fahasoavana ny teny fanevan'ny kongresy ka aoko anentana ny fosika ary tsy ala eo ambavasika sy inona izany fa fihavanana anasitrana n'izao tontolo izao piray tampo anareo ziaby Matio 23:15 ka izay indrindra raha misy soatoavina zay tena loharano sy fototra ny fiainasika fa indrisy potika noho ny zava-misy noho ny krizy maro lafo izay nanimba ny fiainantsika ka izay indrindra ny risika iverina amin'ny toerany ary i Jesua lay fihavanantsika no amerina azy amin'ny toerany ary ny eukaristia tokoa ny loharano sy fototra ny tena fihavanana ka raha ao amin'ny eukaristia tokoa isika dia zary olo raika fianakaviben'Andriamanitra fratelli tutti hoy ny papa ka raha fratelli tutti olo raika isika fianakavian'Andriamanitra dia mifampisimbona mifanasoa mikazo ny sombonana araky ny fizanonana fahatelo zay ezahsika ivelomana amin'izao sinoda fahafito eto anivon'ny diosesika izao marina maro ny zavatra manahirana ansika tena ao anatin'ny krismasy tokoa isika ary misy mono manao kisangisangy hoe tena sy krismasy izy ty monseigneur fa krismafy ka aokary ry kristianina avana malala mino sy matokisika fa tokana ny fandresika ny fandreny tsirairay dia mba ho tena taom-baovao amin'ny lafiny rehetra tokoa ary ity taona 2024 ity iza no mahatonga asika nametraka mpiny fanevasika eto amin'ny dioseze amin'ny tao-pikatroana vaovao depart vaovao ka izay indrindra no antony ametrahasika ho depart vaovao ho ansika hitondra amin'ny izay kongresy eukaristika izay ka anatanterahasika fivampenitra mahery vaika changement radical ho isika ka anova ny fifandraisasika amin'ny lafiny anankitelo ka ho isy eo anivon'ny fihavanana ilay fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao ka ampiombona antsika ka andrendrika nireo zay rafitra loha ka niteraka ny korontana araky ny lazaisika ka araky ny averisika matetika ihany koa ao anatin'ny reny krizy reny dia ny fianakaviana no mitondra faisana voalohany izy no victime voalohany ary ny tena victime dia ny zaza ary hitasika izany amin'izy ireo sy afaka mianatra araky ny averimberisika matetika ka izay indrindra ry kristianina ava malala raha misafidy an'i Kristy Jesosy sika dia mametraka azy eo anivon'ny fiainansika ary mamboly azy mba ho fihavanana tokoa dia miova ny fifandraisasika amin'izay fotoana izay ka voakolokolo ny fiainantsika andavanandro ary indrindra moa araky ny afatra tamin'ny fizanonana faharoa tamin'ny sinody dia hikarakara bebe kokoa ny fifandraisana amin'ny zavaboarisika amin'ny alalan'ny fikolokoloana ny tontolo iainana hatramin'ny antsipriany misy ka sara iverenantsika matetika io
taratasy ny fijanonana faharoa amin'ny sinôda io. Ka izao sika ry kristianina havana dia miroso amin'izao fiomanana amin'ny fiainana ny congrès eucharistique izao. Ka araky ny efa nilazaisika teo ny teny fanevan'ny sinôdy sy ny congrès eucharistique dia azo aravina ho iray ho sika fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao. Pray tampoanareo zia ka afaka mifampisimana sy mifanasoa mikazy ny misoeombona. Tanteraka tokoa izany raha mampandroso an' Jesosy ao an-trano sikisika ao am-posisika ao. Raha ao amin'ny fiainansika dia amokatra be isika. Izany no mahatonga ny eglizy mampirisika sika hibanjina manokana ny Masiny Maria amin'izao andro voalohan'ny taona izao, satria araky ny hafatry ny Papa amin'izao fanombohan'ny taona izao dia hivavaka manokana ho an'ny fandriam-pahalemana mba ho hisy ny fiadanana fandrindra amin'ireo tany miady. Ary na sy amin'ny tany miady aza dia fantatra sika fa maro ny toerana eto amintsika no sy misy ny fandriam-pahalemana. Ka i Masiny Maria no renin'ny Kristy, i Kristy izay fiadanana. Ka noho izany mpanjakavavy ny fiadanana koa i Masiny Maria, fihavanana i Jesosy. Ka izany ihany koa no mampanjakavavy ny fihavanana any Masiny Maria, renin'ny mpampihavana ny fiantsoana azy, satria ao amin'ny Kristy ary zarainy amintsika Kristy mpampihavana lay anasitrana an'izao tontolo izao. Izay misy an'i Kristy dia feno fiadanana ka oka hitoetra ao amin'ny Kristy isika. Izany mahafihavana any Jesosy satria izy lay sy nanota dia nanaiky ho fahotana mba hibaby ny fahotasika rehetra ary namasika an'izay fahotasika zay teo amin'ny azo fizaliana. Ka io azo fizaliana io no azo mampihavana antsika ka sy misy efitrefitra isony ao amin'ny Jesosy fa olo raika ao aminy isika, ary zay maha olo raika sika ao amin'izay ny fanasitranana lehibe. Ka lay raha nivoaka, lay rano sy raha nivoaka tao amin'ny fony no loharano ny fisian'ny eglizy, ary io ny loharano mpampihavana ary manasitrana ny aretina rehetrarehetra. Ka aoka anatona n'ilay fo ary i Masiny Maria hitondra sika amin'ny Jesosy, i Masiny Maria izay teo ampototry ny azo fizaliana ka nandray afatra ny Jesosy ka nilaza taminy hoe indro ny zanakao, ary tamin'ny Zoany izay nandray an'ny Masiny Maria ny koa indro ny reninao, ary nanomboka teo dia nandray any Masiny Maria i Zoany. Ka izay koa raha tisika ho hisy marina zay fihavanana izay, ary zay no irisika amin'izao congrès eucharistique izao, hitondra sika lalinalina koa amin'izay fihavanana sady kristianina no malagasy, ary io no anasitrana ny aretin'izao tontolo izao. Ka satria ahatonga sika olo raika ao amin'Andriamanitra ka hifampisimbana, hifanasoa ary hikasaka ny soeombonana, ary zay no lalana mitondra amin'ny tena fiadanana marina. Araky ny fantatra sika dia maro tokoa ny zavatra rovaka semba eo anivon'ny fiainasika andavanandro, eo anivon'ny fianakaviana. Anisan'izany efa nidiniasika tamin'ny fetin'ny fianakaviana masina fa anisany zay simba indrindra ny vocation maharay mahababa ka mila hiverina amin'ny tena vocation tahaka ny mahasimba ny vocation tsika zay nametran'Andriamanitra sika tao amin'ny sany edena, ka manimba ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ka okary amin'izao firososika amin'ny congrès eucharistique izao, amin'izao fanomboan'ny taona izao. Hivahatra bebe kokoa amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra isika, sady manolotra ny firarisoa mitafotafo no mirary mba hirosaka amintsika tokoa izany fiadanana izany. Ary Masiny Maria ny hivavaka ao ansika, i Masinday Joseph ray mpiaro an'izao tontolo izao, hivavaka ao ansika fandrindra, hivavaka ao an'ny ray rehetra mba hivelona ny vocation mahababa maharay, ary isika
hivelona ny vocation naharian'Andriamanitra sika dia ny kolokolo sy karakara hiasa anjaka amin'ny zavaboary fa sy anjakazaka amin'ny zavaboary. I Masiny Maria sy Masinday Josefa nentan'ny fanahy masina any anampy asika ihany koa mba samy hoentan'ny fanahy masina isika ka ao amintsika ny fanahy anoro lalana antsika ka sy atahotra isika rehefa mahazo an'izay vocation voalaza sika izay fa hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hiasa hivelona an'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Ingany eo feno ny fanahy masina isika ka na inona iseho amin'ny fiainantsika dia sy atahotra isika amin'izao famakivaky isika ny taona vaovao izao fa ho feno fiadanana sy fandriampahalemana amin'ny ataosika rehetrarehetra. Raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika. Engany izay teny filamatra izay noentsika mamakivaky an'ity taona vaovao ity ka hitondra sika amin'ny kongresy eucharistika ka amin'izay ho feno an'ilay toe-panahy fihavanana sady kristianina no malagasisika ka anasitrana an'izao ratra manapotika an'izao tontolo izao izao. Mety an-tany tena moa isika zany izao hoe naninona moa no ansoina hoe renin'Andriamanitra i Masiny Maria ary amin'izao fanomboan'ny taona izao no ny safidianan'ny eglizy ahatserovana sy ankalazana any Masiny Maria renin'Andriamanitra. Ny nendoany izao dia aoka ho fantatra sika fa efa niainan'ny eglizy izay finoana izay fa nofaritina tamin'ny konsily tany Efezy tamin'ny 1:300 fa sady Andriamanitra sady tena Andriamanitra no tena olombelona i Jesoa ka noho izany dia i Maria renin'i Jesoa dia renin'Andriamanitra koa izy ary rariny sy hisiny moa izay satria araka ny voalaza teo dia i Jesoa lay sy nanota dia nanaiky ho fahotana mba hibaby ny fahotansika rehetrarehetra ka noho n'izay fahasoavana tao amin'i Jesoa izay dia voatsimbina sy noho ny fahamandreny fa voatsimbina i Jesoa reniny satria izy Andriamanitra raha teo ka voatsimbina sy nanana an'izay fahotana tamin'ny fototra izay izy ka renin'Andriamanitra izy reny sady virziny izy ary izay no ankalazaisika ihany koa ary mitondra sika amin'izay aresa arobidy ao amin'ny eglizy izay ka ahafahasika ary miroso amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika. Ka rehefa vita ny konsily tany Efezy vao natao teny finoana na dogma io efa finoana efa niainana hatramin'izay satria araka nylazaisika teo ary nankalazaisika tamin'ny Noely fa io finoana efa nankalazaina io no faritina ho teny finoana na dogma tany Efezy tamin'ny 1:300 izay tokoa manko ny azo lazaina fa misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra ka izay nosarosika amin'izao andro voalohany taona izao mba hoentsika amakivaky ny taona io izay finoana ambaran'ny eglizy izay ka izay indrindra aoka samy andray ny fanahy masina isika ka ho tonga ho zanak'Andriamanitra ka afaka amakivaky an'io taona vaovao io entan'ny fanahy masina ka na dia olombelona milololanitra ary sika mety ho diso dia manaiky ho entan'ny fanahy masina ka entanina isika ho feno ny fahendrena ka siza ny fahendrena fa i Jesoa ary izay norarisika amin'izao taom-baovao 2024 ankalazasika ny kongresy eucharistika izao ka ivelomansika ny tena fihavanana marina izay tovozisika ao amin'ny eucharistia ka io fihavanana marina io no anasitrana sika amin'ny ratra n'izao tontolo izao ka izay indrindra ry kristianina havana no ampianarin'ny vakiteny voalohany ao amin'ny boky ny fandrotsahana ianso ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ireo ary isodrano azy ireo ao ho ny tompo ary dia izay indrindra
indrindra ry kristianina ava malala miandrandra ny sodranon'Andriamanitra isika amin'izao fanombon'ny taona zao. Fantany razasika manko ny asarobidiny sodrano ka nahatonga azy ireo aza ny laza fa vasy amin'ny fiainana ny sodrano ary zay norarisika amin'izao fanombon'ny taona izao fandrindra taona goavana ity taona etresika ity mba nisodranon'Andriamanitra tokoa ary nooka anampy asika anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa asika ka ho tahaka ny Moïse sy Arona tamin'izany fotoana izany nizoro teo anoloan'ny Faraona sy ny olona nety nisalasala nefa nentan'ny fanendren'Andriamanitra sy ny fanahy masina izy ireo ka raha nianso ny anaran'ny tompony Moïse sy Arona dia afaka nizoro ho tena vavolombelona ka raha izay koa ireo olo-masina sy olo-sambatra araka ny lazaisika teo dia modely ho asika ihany koa sady modely no mpivavaka ho ansika ihany koa ka aingany asika ahay anararoatra an'izao synody sy fiomanana ny kongresy eukaristika izao hianatra ny nataon'ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy mba ametraka ihany koa ny eukaristia ho loharano sy fototra ny fiainantsika fantatra sika raha ny tantaran'ny Victoire raha ny tantaran'ny Lucien ny fitiavan'izy ireo manokana ny eukaristia ka ao izy ireo no nanovo ny maha EOV missionnaire tabernacle velona azy ireo ka ingane isika ho tahaka azy ireo ihany koa matoa sika sy ao anatin'ny fiadanana andrandray isika dia satria sy mbola mitoetra ao amin'i Jesosy sika mbola sy nampandroso an Jesosy ao amin'ny fiainantsika ka ho ararotsika ary amin'izao fanomboan'ny taona izao ampandrosoy atranontsika Jesosy ampandrosoy ao am-posika ka ho zary olo-pinoana olo-pitiavana olo-panantenana ary olon-dehibe amin'ny finoana isika ka olona mandray atanana ary azo atokisana tokoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ry Jesosy zanak'Andriamanitra i Masiny Maria reninao sy reninay olombelona dia malala izay mahasoa anay sady be fitiavana anay izy ko ampenaro ary zahay ry Jesosy no nivavaka taon'ny Maria reninao mba hay ampifanaraka ny finoana sy ny fiainana andavanandro ny fanirianay sy ny asanay ka ingany zahay anao mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra anao ny asan'Andriamanitra ka amin'izay Andriamanitra anao ny asanay masinday Josefa ray mpitaizanao anery Jesosy ary mpiaro an'izao tontolo izao dia mba hivavaka mba hivelona ny vocation maharay ny baba maro eran'izao tontolo izao ary indrindra eto anivonay ary ny tompona andraikitra aminay rehetrarehetra ry Jesosy ampio izahay amin'ny ataonay rehetra miatrika an'izao krizy izao misodrano antsika menakavy ary ry kristianina havana amakivaky n'ity taona ity taona manokana ho antsika sokoa satria taona ny congrès eucharistique national Ken 2024 ka ny fihavanana sady kristianina no malagasy ary no anasitrana an'izao tontolo izao piraitampo anareo ziaby ka ifampisimana sy fanasoa ary vonona ikazy ny soiombonana omba atsika menakavy ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany isodrano anareo any Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina amen. Hitantana ny diansika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sanjivaky sy asantsika miaraka aminy.
fa olo raika tokoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny ekolizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Sun.